tsy manara-dalàna ny zavatra rehetra ataon'ny HEC manomboka eo amin'ny validation de candidature. Tsy ara-dalàna ny zavatra ataon'ny CENI ary tsy mbola ara-dalàna koa ny ataon'ny candidat. Amin'izao tsika miteny izao dia misy anankiroa ny olona tsy mizaka zom-pirenena malagasy ao anatin'io fifidianana izay omanina amin'ny le 16 io. Anao ve manana double nationalité sa tsy? Double mandika lalàna ny HEC. Mipoitra isan'andro ny tsy fisian'ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ity resaka fifidianana ity. Lasa tsy misy lanjany intsony ny lalàna malagasy, tsisy intsony ny demokrasia, tsisy intsony ny fanajana ny zo maha olombelona. Manoloana an'izany zavatra mitranga eto Madagasikara izany dia manao antsoavo i Fanny Soernaivo amin'ireo collectif des candidats mba hisezirany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC, satria araka ny vaovaon'ny mparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook dia voamarina fa manana ny zom-pirenena frantsay ihany koa ny kandida laharana faha-1 ambin'ny 10 amin'ny filatsahana ho filoham-pirenena Rateranirina Sendrison Daniela. Efa ela ihany nisy ny siosion-dresaka mahakasika an'ity raharaha ity fa mbola tsy naneho hevitra mihitsy ity kandida iray ity. Izy raha teo koa moa araka ny efa fantatry ny maro dia tsy miaraka amin'ireo collectif des candidats ka vao maika nampitombo ny resabe tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Rehefa nanontaniana moa i Rateranirina Sendrison Daniela mahakasika an'io resaka zom-pirenena io tao amin'ny fandaharana tafa 3 tamin'ny loha hevitra hoe Madagasikara iriko fandrosoana tahaka ny ahoana dia izao no navaliny. Resaka mandeha mantsy hoe Andriamatoa Rateranirina mety manana nationalité frantsay koa izy, matoa izy, manaika, miditra ao anatin'ilay fampielezan-kevitra moa ve marina izany sa diso koto? Anao ve manana double nationalité sa tsy? Atao zay ampisehoana zavatra ampisaraka foana. Izay ve ny tena important say ny amin'ny fiverako an'ilay nationalité dia izao. Nationalité dia izao nisy araka ny lazaiko tamin'ny voalohany teo aloha misy didy natao tadidinareo tsara taoriana ady hevitra be juridika nandritry ny herinandro maromaro argument be lehibe juridika ny tenenina hoe non tsy gasy tsony izy, non malagasy foana izy. Taorian'izay samy nifandresy lahatra samy juriste manana ny maizy azy dia misy ho araka ny lazaiko tamin'ny voalohany teo no tendrena ho mpanapaka rehefa tsy ohatra antsika ihany io raha misy ady madio za resy lahatra mifanindrina amin'ny resy lahatra fa rehefa tonga ny didy mapakatra raha sy d'accord dia rehefa tonga ny fampakarana hoe confirmé dia manaiky an'ilay izy amin'ny haute cour tsy misy fampakarana. Donc zany ny azy zany lazainy dia efa nitapahany iny. Za tsy mitena izy marina ve ny fanapahana za tsy juriste. Ny any amperako tsy maintsy tsika tsy afa-mialy tsika fa tsy maintsy mametraka hoe amin'izao taonjato izao iza no atao hoe malagasy. Izay ny fanadihana tokony apetraka tsika amin'izao fotoana izao. Fa tsy verina foana tsika amin'ny zavatra efa lasa zany izay mampisaraka tsika. Efa vita ny fifidianana amin'ny saina tony ndao tsika hijery, ndao tsika maritra hoe iza no atao malagasy. Tsy nanome valiteny mazava i Rateranirina Sendrison Daniela raha enona tsara izany heviny izany fa atao mihodinkodina fotsiny izy. Voamarina nefa ankehitriny fa i Rateranirina Sendrison Daniela dia naturalisé frantsay. Izany hoe nangataka nationalité ary nahazo ny naturalisation izy ny taona 2000. Very izany ny zom-pirenena maha-malagasy azy ary raha jerena ny lalàna dia izay manana nationalité malagasy ihany no afaka milatsaka kandida ho filoham-pirenena. Raha araka ny voalazan'ity kandida iray ity teo izany dia any aorian'ny fifidianana vao tokony amboarina ny lalam-panorenana fa tsy hoe ampiarina izao dia izao ny lalàna efa misy ao anatin'ny lalam-panorenana. Noho izany zavatra mitranga izany dia hita eto fa tsy misy miatra ny lalàna eto Madagasikara. Efa averina foana moa fa tsy ny maha-frantsay na ny fananana zom-pirenena hafa no olana eto amintsika fa ny lalàna mihitsy izay tsy ampiarina amin'ny olona rehetra.
Efa mazava ny voasoratra ao amin'ny lalàna fa ny eto Madagasikara aloha hatreto dia tsy mi-permettre double nationalité par naturalisation. Kanefa ny olona toa ny Andry Rajoelina, kandida laharana fahatelo, sy i Raderaniirina Sendri Daniel, kandida laharana faha-12, izay efa tsy malagasy intsony, dia mbola ekeny ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ihany ny filatsahan'ny fidiana filoham-pirenena. Tsy misy lalàna eto amin'ity nosy malalantsika ity fa mandeha arak'izay tiana fotsiny. Toy izao ny fanazavan'i Madame Fanny Soerinève ny mahakasika an'ity kandida iray ity, izay tsy nanam-po fa izay vao nafantatra fa misy kandida iray ankoatra ny Andrinirina Rajoelina ihany koa kay manana zoam-pirenena frantsay. Ity kandida ity dia teraka tamin'ny 1961. Tamin'ny 2000 zany izy efa feno taona, efa feno 20 taona mihoatra dia nangataka nationalité naturalisé. Ny atao hoe naturalisé dia olona mizaka zoam-pirenena hafa ianao no mangataka zoam-pirenena anankiray. Ity olona ity zany dia malagasy izy, naturalisé frantsay. Avy hatrany perd la nationalité malgache. Karaha eo amin'ny 7-telopolo taonany ny kandida Raderaniirina Sendri Daniel nangataka nationalité nahazo ny naturalisation frantsay, dikan'izay dia very avy hatrany ny fizakana zoam-pirenena malagasy ananany. Milaza izy hitantsika teo ela be zay io rangahy io tsy miteny, tsy mivolana fa manao vongan'olona fotsiny ao anatin'ilay candidature dia mandeha manao campagne hono fa tsy haiko na tena manao campagne izy na hoe dia hoe manao caution an'ilay fifidianana fotsiny naturalisation. Ka noho izany dia anjaranao ny mandeha mangataka any amin'ny HCC hoe tsoahiko ny candidature fa tsy mahafeno fepetra ny tenako. Ampahafantarina anao fa very ny zonao ilatsaka ho fidiana amin'ity fifidianana ho anay malagasy ity. Mampametra-panontaniana ny raharaha mandeha eto Madagasikara ankehitriny. Mikipy maso mihitsy ve ny ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, tsy mampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy. Voavidy vola ve ireo tompon'andraikitra miasa ao, sa tena tsy misy mahafantatra ny asa tokony ataony mihitsy ireo olona miasa ao amin'io HCC io. Mitady tany tandalàna isika, mila tany tandalàna isika, mila ny fampiarana ny lalàna isika ka dia mitaky ny fanajana fotsiny an'izany lalàna zany. Rehefa mbola io ny lalàna fa very ny zoam-pirenena malagasy, rehefa maka zoam-pirenena vahiny ianao dia rehefa te hilatsaka ho fidiana ny olona anankiray izay tsy manana nationalité malagasy intsony fa nangataka naturalisation, na ivoiriana io, na frantsay io, na sinoa io, na rosiana io, na bulgare io, na inona io na inona, dia manaja tena tsy milatsaka. Anisan'ny tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny firenena ny ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Fa raha jerena amin'ny zava-misy dia tany tsy misy lalàna eto Madagasikara. Ary tsy misy mandeha amin'ny fahamarinana ny tompon'andraikitra anisan'ny lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Raha mbola ny lalàna mihitsy no tsy ampiarina eto Madagasikara amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka fa ampiasaina amin'izay mampetipety ny olona vitsy eto Madagasikara dia tsy mbola akaiky mihitsy ny fivoarana ho an'ny Madagasikara. Ary raha mbola tombontsoan'olombitsy ihany koa no arovany eo foana na hita fa ratsy sady tsy mety aza ny zavatra ataony dia tsy ho avitra mihitsy Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny tsy fampiarana ny lalàna ao Madagasikara no olan'io firenena io. Rehefa tsy miatra ny lalàna dia samy manao izay patany ny olona rehetra. Rehefa tsy miatra ny lalàna dia manao tsy maty manota ny mpitondra. Fa izay no hitakitsika, izay no andehanantsika mitolona isan'andro eny amin'ny 13 Mey io. Apiaro ny lalàna, apiaro ny lalàna, apiaro ny lalàna. Tsy toram-po ny lalàna, tsy misy sentiment ny lalàna, tsy misy hoe inona ny tianaina, inona ny tsy tianaina hoe aleo izy mba jerena dia ho hitako sao izy mba havita. Tsy any tompoko fa ny lalàna no apiarina satria ambany lalàna daholo tsika.
manantena zany a fa hitaky ny malagasy rehetra tsy ekena tompoko io fifidianana io satria tsy manara-dalàna. Mila tanitandalàna Madagasikara, mila fampiarana lalàna Madagasikara, ary mila fanajanana lampanorenana Madagasikara mba ahafahantsika mifidy izay olona tena mendrika hitondra ny Madagasikara ary vonona anaja ny lalàna. Tsy manara-dalàna ny zavatra rehetra ataon'ny HCC manomboka eo amin'ny validation de candidature. Tsy ara-dalàna ny zavatra ataon'ny CENI ary tsy mbola ara-dalàna koa ny ataon'ny candidat ny manao antsoavo ny candidat rehetra ao anatin'ny C10, C11 miaraka amin'ny candidat citeny raha ohatra ka mizaka ny zom-pirenena. Raha tsy mizaka ny zom-pirenena hafa ihany koa izy dia miteny iza amin'ireo candidat C10 ireo mbola nanao naturalisation so sanatria ka hivoaka koa zany zavatra zany. Dia zay ny vidéo antsika anio. Azadiny misabone amin'ny chaîne YouTube sy manao j'aime ny vidéo ary manaraka ny page Facebook Roatelo. Mankasitraka antsika rehetra ny hatramin'ny farany.